Levitikosy toko 10. Ny nitondran'i Nadaba sy Abiho afotsy izy sy ny nataon'Andriamanitra noho izany. Ary Nadaba sy Abiho zanak'i Arona samy naka ny fitondran'afony avy ka nanisy afo teo anatiny. Ary nanisy ditin-kazo manitra teo dia nanatitra afo tsy izy teo anatrehan'i Jehovah izay tsy nandidiany azy. Dia nisy afo nivoaka avy teo anatrehan'i Jehovah ka nahafaty azy rahalahy dia maty teo anatrehan'i Jehovah izy. Ary Mosesy tamin'ny Arona. Izany dia ilay nolazain'i Jehovah hoe amin'izay akaiky ihany no isehoko ny masina ary eo anatrehan'ny olona rehetra no ampisehoko ny voninahitro. Dia sina Arona. Ary Mosesy dia nampaka ny Misaela sy Elizafana zanak'i Oziela rahalahin-drain'i Arona ka nanao taminy hoe manantona ka entony rahalahinareo hiala eo anoloan'ny fitoerana masina ho eny ivelan'ny toby. Dia nanatona izy rahalahy ka nitondra azy mbola miakanjo ny akanjo lavany ihany ho eny ivelan'ny toby arak'izay efa nolazain'i Mosesy. Ary Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy. Aza mirakaraka volo na mandritra ny akanjonareo fandrao mba maty koa ianareo sady hisy fahatezerana hatratra ny olona rehetra. Fa aoka ny rahalahinareo dia ny taranak'Israely rehetra no hitomany noho ny fahamaizana izay narehitry Jehovah. Ary aza miala eo anoloan'ny varavaran'ny tranon'ilay fionana fandrao maty ianareo fa efa mby aminareo ny diloilo fanosoran'i Jehovah. Dia nanao araka ny tenin'i Mosesy izy. Ary Jehovah niteny tamin'ny Arona ka nanao hoe aza misotro divay na toaka ianao na ny zanakao raha miditra ao amin'ny tranon'ilay fionana mba tsy ho faty ianao. Ho lalàna mandrakizay amin'ny taranakareo hatramin'ny faramandimby izany. Ary mba ahaizanareo manavaka ny masina sy ny tsy masina ary ny madio sy ny tsy madio. Ary mba hampianinanareo ny zanak'Israely ny didy rehetra izay nasain'i Jehovah ho lazain'i Mosesy taminy. Ary hoy Mosesy tamin'ny Arona ary tamin'ny Eleazara sy Itamara zanany lahy sisa. Alao ny fanatitra hohanina izay sisa ny fanatitra natao tamin'ny afo an'i Jehovah ka hano eo anilan'ny alitara izany. Nefa aza asiana masirasira fa masina dia masina izany. Ary hano eo amin'izay fitoerana masina izany. Fa anjaranao sy ny zanakao avy amin'ny fanatitra atao amin'ny afo ho an'i Jehovah izany. Fa izany no nandidiany ahy. Ary ny tratrany aevaeva sy ny sorony asandratra ho aninareo eo amin'izay fitoerana madio. Dia ianao mba amin'ny zanakao lahy sy ny zanakao vavy koa. Fa nomena ho anjaranao sy ny zanakao ireo avy amin'ny fanatim-pihavanana aterin'ny zanak'Israely. Ny sorony asandratra sy ny tratrany aevaeva mba amin'ny saborany izay fanatitra atao amin'ny afo dia hoentiny mba aevaeva ho fanatitra evaeva eo anatrehan'i Jehovah. Dia ho anao sy ny zanakao koa ireo ho anjaranareo mandrakizay arak'izay nandidiany Jehovah. Ary Mosesy nitady fatratra ny osilahy izay natao fanatitra noho ny ota. Kanjo efa voadotra izany. Dia tezitra tamin'ny zanak'i Arona sisa izy. Dia tamin'ny Eleazara sy Itamara ka hoy izy nahoana ny tsy nohaninareo teo amin'ny fitoerana masina ny fanatitra noho ny ota? Fa masina dia masina izany. Ary efa nomeny anareo izy hitondranareo ny eloko ny fiangonana hanaovana fanavotana ho azy eo anatrehan'i Jehovah. Indro ny rany tsy nampidirina tao anatin'ny fitoerana masina ko tokony ho nihinana azy mihitsy
teo amin'ny fitoerana masina ianareo arak'izay nandidiko. Ary Arona ny teny tamin'i Mosesy ka nanao hoe, indro androany no nanaterany ny fanatiny noho ny ota sy ny fanatitra dorany teo anatrehan'i Jehovah. Ary efa azon'izao manjo izao aho, koa raha tahiny nihinana ny fanatitra noho ny ota androany aho, moa ho tsara teo imason'i Jehovah va izany? Ary raha reny Mosesy izany dia nankasitrahany.